Salama daholo salama daholo tsika rehetra amin'izao harivarivan'ny zoma manifaika angambany raha zay ny filaza azy an. Tena marina de tsisy fotoana am'zany intsony ary na ny adidy sy andraikitra tokantrano ara lasa tsy araka sy tsy tratra angara zay no tenenin'azy ka ny antony mahatara tahak'izao dia nohon'izany adidy sy andraikitra mandraraha ary tsy maintsy misy ihany koa ny fanadihadiana sy ny fifampidiniana amin'ny zavatra rehetra zay atao satria sao mandeha amin'ny lalana diso, sao mandeha amin'ny lalana tsy mety ka manjary manimba zavatra ka izany rehetrarehetra zany tsy maintsy atao ary raisina ho andraikitra fa tsy hoe adidy akory satria ny araky ny teneniko foana hoe ny tena olana amitony fandaharana tony hoe raha ny aminahy manokana aloha zany de tsy de mety loatra le ohatra sanatria an'izany ianao miteniteny foana ary tsy manaja olona amy zavatra atao na hoe misy zavatra diso ihany koa ny zavatra tenenina. Ka mba ialako am'zay zany dia aleoko mifampiantso, miresaka amin'ny sady manadiady ihany koa fa ny resakitsika androany moa zany dia resaka ase tuliara ihany no malaza moa zany an, dia resaka ihany koa tsika momban'ny tamin'ny 2021 iny 28 mars 2021 ny andro nahafatesan'ny filora Tsiraka Didier Ignace tam'izany andro zany ilaina ny mampatsiahy hoe iza izany olona zany ary inona ny zavatra tokony ho raisina tam'izany olona zany satria ny olona rehetra hoa tsy dia hoe foncièrement ratsy daholo na hoe tsara daholo ihany koa, tsy maintsy misy foana ny ratsy tsy nataon'le olona, tsy maintsy misy ihany koa ny tsara ary zay foana zay no maha-olombelona atsika zany. Miala tsiny amin'ny volombava satria tsy misy mihitsy le fotoana zany tena teneniko hoe tena sarobidy le izy ary izy io koa ohatran'ny mety amiko le izy misy ohatran'io misy le izy ohatran'io mety amiko satria ohatran'ny mihazakazaka kokoa zany le ato le ao an-tsaiko rehefa mafanafana ny ato de ny aty nefa mangatsiatsiaka satria so hitanareo angamba somary décapotable ihany le izy de aty amin'ny sisiny zany mba mafanafana fa raha ohatra décapotena daholo le izy lasa cabriolet daholo de ohatran'ny rivotra fotsiny miditra raha ohatra ka hanomboka tsika ary miarahaba ary akory aby tsika, akory lahaly, mbola tsara, faly manono mbola tsara, akory ly, akory Madagasikara ray manontolo. Jereko tsara ny fandehan'ny fomba fisamborana amin'ny ray aman-dreny, rala, fanapera, colonel. Averiko eo tany za moa zany tsy nanana occasion nahafantarana azy hoe niona fa à distance par personne interposée no nahafantarako azy rehefa tam'izany andro voasambotra ary nogadraina izany olobe zany. Noho ny resaka injustice ihany io izy io zany dia raha ohatra zany tsika hoe ampitaha olona amin'ny colonel fanapera
de ohatran'ny tantea teniteny hoe ny olona mifanakaiky toetra on va mettre ny condition hoe toute proportion gardée dia ny colonel Richard Ratsimandrava. Zay tena tsy tia corruption ihany koa, ary tena tsy tia injustice. Misy olona tsy mahalala nareo angambany tsara ihany fahatrany satria raha fampatrevana an'ireny olo-be reny zany raiko aminareo ahoana moa zany hoe Ratsimandrava zany. Tsy tia zavatra maizimaizina zany, tsy tia zavatra tsy mazava zany. Ohatran'izany koa ny colonel Fanapera tamin'izy commandant ny groupement tany Tuiliara moa indrindrandrindra, anisany tena nahafantarana azy. Raha iresatsika momba ny colonel Ratsimandrava de zao, ary tam'izany de efa fantatrafantatra ny tovolahy zany raha zay ny ilazana azy hoe ahoana izy. Maro ry anareo no tsy mahalala fa zany Richard Ratsimandrava zany de nanao karaté. Nanao karaté zany. Ary mbola velony Ngia Patrick que je considère comme mon cousin d'ailleurs. Salut cousin. Na hoe Bilo. Tsy mahalala an'zany atao hoe Bilo zany. Fa raha ohatra nareo anisan'ny champion de Madagascar zany, mipetraka à Marseille. Anontanio azy tsara hoe ahoana zany Richard Ratsimandrava zany amin'ny fomba fitondran-tena. Mahitsy, tsy mibilika, manaja olona, manetry tena. Très travailleur, bosseur, intelligent. Ohatran'izany koa Andriamatoa na i colonel Fanapera. Izy rehefa nandeha le révolte, rehefa voasambotra izy ka nigadra de teo no nanomboka nahafantarako azy. Ary rehefa nitantara momba anazy Andriamatoa Ratsiraka Didier tam'izany andro sy ny olona fantatro dia nahafantarana fa tsy olona mikoso maso eo anatrehan'ny fatahorana. Tsy ny colonel Fanapera zany no hoe andeha hihemotra amin'ny zavatra masaka ao anatin'ny sainy, ary jereo tsara na ny zanany ary. Na ny zanany ary tena olona tena hoe tena carré, fonceur. Hitanao hoe misy miampita le ADN zany. Tam'izay no nanomboka nahalalako an'le olona ary le droiturany da teo aoriana moa misy an'le reportage reny mivoaka zany de rehefa nanomboka an'izay ny fikambanana FIMA izy zay. Ary za ty tsy mahalala akory ake za efa tany amy 2016 tany de efa contre an'io base Tuiliara io. Da tellement le zavatra mi-s'accumule, tellement le zavatra mi-s'enchaîner. Fa raha tsy olona no nampatsiahy anahy hoe efa tam'zao anie tsika de efa niresaka an'io, bainona e! Tsy tonga saina aho. Atoko moa ny filoha Ratsiraka efa niresaka an'io zavatra io hoe tsy mety io.
Ny professeur Narson izay raha tsy diso koa le zava-dozany eo anatin'io. Tsy indray mandeha ny kolonely Fanapera nanazava hoe zava-doza io. Ka miteny hoe je suis Mascour, je suis inona le ankiray eo Mascour de ndray je suis Fanapera. Tsy afeniko ireo olona fa misaotra an'Andriamanitra tsy menanahako ny contrat de communication na ny gestion ny conflit tamin'io zavatra io satria raha ohatra ny vakiako ny cahier des charges zany de teo avy nahita hoe tena ay saika nidimbinga lahy monsieur Fleury raha koa tsy malaina saika nidimbinga lahy Ranox fa rehefa jerena les conditions environnementales, les contextes environnementales tsy mipermettre mihitsy ahafahana hoe hafa manko tamin'ny resaka Felsdorj sy na hoe Ambatovy certes ary ny fanarahana misy convention fampisoniavana tamin'ny olona tamin'izany hoe ty ala ity de afindra ary afindra aty satria andalovan'le pipe zany na le exploitation na exploration anaovana an'le izy de nisy ala tsy maintsy nafindra mihitsy ary tao voasoratra tena noir sur blanc napetraka ihany koa hoe ny majorité ny mpiasa recruté ao anatin'ity projet ity de tsy maintsy gasy ary raha tsy maharaka ny olona ny disponibilité ny asa na ny ay na ny efa mitraikefa zany am'le faritra dia afaka maka amin'ny aty amin'ny hafa fa raha ino izy teo compétence égale de priorité ny eo am'le faritra am'ty ankiray ty tsisy an'izany tsisy an'izany zany hoe le projet en lui-même est mal ficelé ohatrany hoe misy olona zany maimaika fotsiny avy tany io zavatra io de hoe vitany ty atsika ny tanàna atsika ny basy atsika ny tafondro atsika daholo atsika koa ny vola atsika koa ny ain'ireo malagasy reo ro Masokoro sy ry Fanapera reo ka tairo fa tsy akifezaka zao teneniko anareo gaga zany mahita an'izy hoe ery am front de combat ery zany de zanaky ny faritra eny no mitabataba ganaina ndray tsy toerana zany mipetraka fotsiny il jubile leo reto fa miady ozy il jubile rehefa ohatra tonga no oay any rinany de hoe ianao ve na ianao nyteny tamin'iny zany tsy hoe marina fa minisitra tamin'iny fa raha nara-marika anao tsy niteny zany hoe io teny io zany zavatra tenenina mety ho vidina lafo rapitra ary ny tena zava-doza mandeha en contradiction le izy rehefa tsy mandeha am'jeloniny gaga ny jeran'izy zany hoe les ministres concernés
tsy cité mihitsy ao anatin'le zavatra. Ao anatin'le zavatra miainga zany. Azafady tsy andeha hampiady foko no ataoko eto a. Fa mba misy any zany mba fampijerevana hoe tena ahoana kosa ty revy ty e. Totran'le zanaky mifaritra zany ampediana zany. De rehefa raikitra na hoe ahoe de mifanenjika ao zanaky mifaritra de le avy aty amin'ny fitondrana centrale zany ohatran'ny tonga ho mpandamina. Laminina nareo fa miaraka amin'ny zandary amin'Arivo Amanjatony. Nefa reo zanaky mifaritra reo tsy miady latra avy amin'ny revy ataon'ny dralahy. Tena za zany mahita an'izy zao hoe tsy resahana mihitsy momba an'le minisitra. Zao tena teneniko anareo a. Za efa niteny an'ity tsy indray mandeha indroa à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit plus. D'autres qualités sont requises. Zany hoe à partir d'un certain niveau, ohatra hoe président anao, tsy ilaina ny hoe mivoaka HEC anao na Harvard anao. Fa rehefa manana bon sens ianao, BON, SENS, capacité de discernement, efa ampy zay farafahakeliny. Gaga mihitsy aho zany hoe tena raha misy tena olona tena nitolona zany ho an'io Andry Rajoelina io, mivarotra ny ainy tsy indray mandeha indroa. De Tinka Roberto, Christine Razanamaso. Tsy nisy an'iny 73 député raha tsy reniny ampilitsy azy tao e. Za kosa aloha mino fa tsy récompense zany hoe na hoe tsy reconnaissance zany hoe nomena anao de alefa ary amin'ny ministère tsisy budget tsy aninona tsy aninona ary. En plus ny budget anao mbola olona ray manapaka azy ary ambadika ary. Fa tsy anao akory migérer azy. Fa le ministre Mine zany de eo. Izy ny tompon'andraikitra voalohan'io revy io. Fa tsy cité mihitsy ny anarany. Tsy azo lotoana. Aleo nareo zanaky mifaritra ihany ao. Dao nareo mifandroto ao mifanenjika ao. Zany ve le revy hitondrana an'le firenena? De le zanaky mifaritra koa amizay tsy mahalala ininona. Apprécien'ny olona fotsiny. Ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. Za miteny anareo admettons. Admettons. Tsy anatrin' zany. Inestimable en investissement. Surtout fifandrafesana samy mpinamana. Samy tanora niarany lehibe teo an-tanàna teo Toliary teo. Lasa mpifahavalo avy eo. Inestimable zany investissement zany. Tsy vola ny teneniko. Investissement moral. Ao anatin'izany koa le mampinamana. Sacrifienga Tinka Roberto. Ka za miteny anareo. Vita io. Tolona ohatra. Na ohatra vita base Toliara ohatra hoe mahiny faraikitra ihany io. Sanatria aza misy anie zany. Conditionnel zay. Sanatria aza misy anie zany. Sanatria aza misy anie zany. Teneniko anareo fa tsisy an'izany hoe ino ny zanaky Toliara no lasa ministry ny Mine. Tinka Roberto. Non. Fa mahazo vice président ny assemblée ao mipetraka.
Satria misy olona anankiray tsy tia anazy. Tsy tian'ireo zanaka tuléary reo amina plasy importante. Tsy mahatsapa an'izany moa le tanora, fa tanora loatra koa manao politika de tsy mahatsapa izy hoe za ty ne atao ndralà tohatra fiakarana fotsiny. Rehefa mamay ny tanàna de za foana ny devant na Antananarivo na aty Tuléar io. Fa rehefa vita ny zavatra olon-kafa no misonanina sy misolitika ery amy devant ery. Fa tsisy reconnaissance ny zavatra. Inona no ataoko atao ministéran'ny transport ato? Tsisy haiko ato. Ka doit empoisonné. Any zany teneniko antsika. Tokony hoe tena miala tsiny amy tena ty hormis ny resaka politika, ny fiainam-bahoaka tena priorité ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Ary tsy mahalala marina ny réalité any an-tanàna, tsy mahalala marina ny réalité any am-potony. Fa ny elo de ny menace à gauche à droite. Samy manao menace na mpitondra, samy manao menace na ny entiny. Ka raha ino hono le olona sanatria? Sanatria misy olona tokoa manatanteraka an'ireny menace ireny. Inona ny zavatra hitranga amin'io firenena io? Inona ny zavatra hitranga amin'io firenena io? Tokony handinika ihany, tokony hieritreritra ihany hoe ity olona ity marina fa izy ny tompon'andraikitra voalohany. Azo atao mihitsy ny hoe mandefa émissaire no miresaka aminy aloha au préalable. Rehefa tsy tapaky ny émissaire no fampiresahana aminy dia tenenina mihitsy izy hoe ny filoham-pirenena mihitsy ny handray anao am'izao andro, am'izao ora. Manaiky ve ianao ny amy confidentialité an'izany? Iza ny tsy hanaiky an'izany? Iza ny tsy hanaiky an'izany? Na mpanoratra toy n'inona ary ianao ny filoham-pirenena miantso anao hoe raisa ho filoham-pirenena hono ianao. Na ny aty an-tafy ary ohatran'izany. Rehefa miteny Emmanuel Macron hoe raisiko nareo opposition de tany daholo na la cour bête ary. Fanao zany amy tany républicaine, fanao zany amy tany démocratique, satria rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona de tsy afaka miresaka aminao. Afaka miresaka au contraire miresaka ary nareo de tafavoaka amy marimaritra iraisana. Fa maninona mizatra am'izany managady zany satria ny olona zatra managady zany de olona tota kely matetiky. Olona tsy refesy mandidy. Olona masahy mandray aty zany hoe tonga de mandray amy zavatra ato zany, olona tsy manara-dalàna zany, ary olona tsy mba zatra manara-dalàna. Na fantan'izao fa raha misy lalàna io de ny ataony ihany no ataony. Ho fantatritsika zay. Am'izao fotoan'izao zany, tsy anjarako moa ny tenin'ny détail sy ny anina satria zany zavatra zany saripady ny resaka fahasalaman'olona, fa olon-dehibe iny, tokony hisy fanafody ho an'le olona isan'andro. Tiako ho fantatritsika menakavy, raha tsy diso ny renseignement tonga am-pelantanako dia mbola tsy nahita azy ny havany nanomboka tamy lakamisy hatram'izao. Inona zany? Ahoana re zany? Mba mivavaka ve lesy laisany e? Tena koa zany mba sanina bao. Mba mivavaka ve lesy laisany e? Raha mba bainy laisany moa natao an'izany. Tena ho tatany laisany ve? Any aoriana any.
io ne le tiana tao androany eny no mivaly rabitsy sao de veriny lahy hoe éternel le lahy ao. Jereo raha valy hoe mba olona ihany fa tsy mijoro hoe ahoana. Mba miezaky mitolona anatanteraka nytolona fa tsy tafa mihitsy. Satria mavesatra le poahan'ny alahelin'ny olona tamin'ireny taona 2000 reny. Raha vao resaka raha valy tonga de any amin'ny faritra tonga de efa non e, tonga de non ozy ny olona. Zaho nefa tena mba petraha lesy tsara fa ny Andriamanitra tsy andriny lesany ely ty andrin'ny olona e. Ary tena miteny aho fa manozo taranaka an'ely ty io zavatra io e. Taranaky ny olona miditra birao mpanjakana zanaky aminareo reny olona nahafinaritra reny zanaky fanaperana ao tena dadanareo kosa aloha tena bravo am'le courage bravo tena olona reny no tokony mpitondra fanjakana ary marina zany. Reny no tokony korotam-by hoe reny no tokony korotam-bolona na hoe kapisily. Fe ty kapisily ty de tena olona bandy tsisy ajany, tsisy kilasy, tsisy fahaizana fa de kapisily e. Peo de boson'iny que peo de tonga de anaty ordure, anaty poubelle. Ny samboady anaovan'ny aria raha vadika. Nefa izy nilaza manam-pahaizana indrindra tamin'izany andro. De tsy mbo hitanao ny fitaratra ve ty fitaratra ty manao efeny vadika. Quel imbécilité. Raha tseraka ce visionnaire incompris. Tamin'izany andro ny périodeny sosialisma no resahako aminareo aloha. Tamin'ny fomba fitantanana ho an'ny olona mahay mandinika zany amin'ny resaka hoe vivre en autarcie na hoe économie mikatona tahaka nataon'ny japonais tamin'ny Armésie zany. Niezaka nametraka an'izany Andriamatoa Ratsiraka Didier. Tena hoe zavatra bazika amin'ny économie mihitsy no nezahany napetraka sy nezahany nenjehany. Ary tandremo fa tratrany. Tratrany lay izy satria ny nenjehany de zao: je vais diriger un état qui importe moins, du moins peu, mais qui exporte plus. Zany hoe ny azafady zany hoe miexporter betsaka kokoa zany no miimporter ny économie napetraka Andriamatoa Ratsiraka Didier. Ary mbola nampininy hoe dépenser moins aussi. De napetraka ny rigueur rehetrarehetra sy ny fanodinana robinet rehetrarehetra ka zay tena hoe farany ampy any no nezahana natao. Ao anatin'izany ny vary, ao anatin'izany ny menaka, ao anatin'izany ny siramamy, ny pétrole tamin'izany andro zany. Ilarana ny vary satria Ratsiraka ny filoham-pirenena tamin'izany de niezaka ny ametraka an'izany atao hoe indépendance alimentaire. Miala tsiny
miala fondro. Tsy zakan'le malagasy le izy. Tsy zakany. Nefany tamin'io raha vao mivoaka Madagasikara fotsiny le malagasy dia manam-bola. Satria ny tamin'izany andro zany ny 1 franc de mbola teo amin'ny 270 francs. Mbola natadidy tamin'izany hoe 1 franc 350 francs. Oui. Vidy tômôbila Bonokazo tany La Réunion. Valeurna 7 millions, moins de 10 millions. 7 millions zany tamin'izany 2000 francs. Tômôbila ino dizy teo Renault 5 zay, Renault 5 TS zay no vidiana tamin'izany 1500. Zany hoe za 1500 za zany 3 millions 500, 5 millions 250. Satria 350 ny FF. Mbola niainako zany hoe 1 franc égale 1500 francs malagasy. Fa teo amin'le fiainana tao anatin'le firenena zany mijaly tamin'ny hoe filaharam-bary, mijaly tamin'ny hoe menaka, mijaly tamin'ny hoe luxe hoe tsisy savony luxe. Ny savony hoe palmolive zany sy Cadôme tamin'izany. Lasa zatran'le niadana be tamin'ny andron'ny tsiranana Albert Philibert. Hoe misy ny sardine, misy ny fromage. Tsy tatrony teny amin'ny étalage ny fromage sy ny sardine fa rara. Hany ka raha misy ny chocolat importé, hany ka raha misy malagasy avana. Ny tenanay zao moa tamin'izany rehefa tonga avy any La Réunion de mavy le fianakaviana miarahaba. De ny tenaka vakansy tsy mitondra sakosy na valizy be zany fa valizy eto kely anankiray de sachet mitondrana ny goûter. Goûter-ny tena amin'io ao le chocolat sy ny ino dizy teo fromage efa ampy mpandritry ny 2 semaines. De havana le fianakaviana fleury Zaki le rahalahiko efa maty Zaki miarabanao ohatran'izao izy de sady raisiny le sachet ianao mieritreritra hoe hanampy anao izy zany fa tonga de tsy tiany. Tonga nikady fotsy efa ifampizarahan'izy menakavy. Ianao mangasy azy eo mijery an'le papanao tsy mateny teo. Mamanao moa inona no lazainy eo fa tonga de efa vita lasa nandrafina sardine tsy manana goûter anao. Tena tsy tatin'le malagasy le zany satria zatra niaina tao anatin'le luxe tamin'ny andron'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana le malagasy. Nefany tamin'izany mividy ny vary na ny laharana aza tsy lafo mihitsy, tena tsy lafo mihitsy. Tsy lafo mihitsy. Tsy tadidiko fotsiny ngamba izay 20 ny kilao sa tsy saika ndao ataontsika 30 e. Fa zany 30 teneniko zany rehefa lafo zany ho an'izay mahatadidy hoe tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny sosialisma ohatriny na kilao vary litratry ny menaka ngamba raha nisy de nisy ngamba 1000 francs. Tena marina zany teniko zany. Fa tsy zakan'le malagasy le izy satria niainga tamin'izay le hoe une économie autarcique zany na hoe plutôt fermé ao anatiny ao. Dia avy eo niaina tamin'izany daholo na sonoina ny japonais sy karaha zay ny eritreritran'le matoratsiraka ary tena niasa mafy ny vulgarisation, direction générale ny vulgarisation agricole tamin'izany. Niasa mafy ny ingénieur agricole tamin'izany midina eny an-tanimbary, midina any amin'ny fambolena rehetrarehetra reny. Ny famondrana olona projet RECO ngamba nisy zay raha tsy diso famondrana olona tamin'ny Bevato sy ny Antsiromandidy amin'ny fahatsiromandidy Moyen Ouest iny tamin'izany efa amin'ny arivony ny olona nafindra tamin'ireny
fiarahamonina volontaire ary tonga de encadren'ny miaramila misy détachement tonga de mandeha makany tam'izany tsy misy an'izany hoe zandary corrompu zany na hoe zandary capsule zany tsy nisy an'izany tout était tena hoe matahotra an'le discipline sy le rigueur napetraka surtout mpiasam-panjakana fa saingy zao mipoaka moa ny 92 rehefa mipoaka ny 92 de ny zavatra nataondrareo voalohany de nidino ny raffinerie teno nanomboka le nidangana ny zavatra rehetra dia nanomboka tsy nety ny fandehan-dara tsy ny tena nety daholo nataony nisy renyle projet le maninona éléphant blanc filaza azy zay tsy nety zany ny dikany satria niezaka mihitsy izy tam'izany hoe tonga de manao zezika fabriqué localement fa tsy manafatra ntsony zany hoe tena indépendance autonomie mihitsy ny tediavin'ny ray aman-dreny Ratsiraka zany tam'izany andro zany fa tsy misy dépendance hoe andeha hanafatra ary na andeha hanafatra ary ny fitadiavana tamin'ny recherche pétrolière tam'izany gaz eran'ny Madagasikara nanaovana ministère anankiray mihitsy pour vous dire ouais il y avait du travail et le bonhomme il a travaillé fa l'opposition a tout gâché par des manipulations incroyables et inimaginables, va-t-on dire. De zay iny no ny première étape amin'ny fahatsiarovana ny ray aman-dreny Ratsiraka ho tohizatsika Rapitso satria Rapitso ny andro sy ny ora nandevena anazy ezakatsika Rapitso ataondro hanao zay mety sy izay sitrapon'ny tompo isaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay vitantsika androany satria izy no mandamina ny zavatra rehetra ao aoriana kely ao mampilaza anareo ihany aho hoe anam-baovao fampizarana aminareo vaovao tsara ka miomanina nareo amin'ny fotoana mamety azy ny lazantsika azy fa zao aloha tsika dia mbola mitolona ho an'ny famoahana ny ray aman-dreny ny fanapero zay ny amiko aloha zany hitako hoe zay aloha ny voalohany dia manaraka ny ambiny fa de amin'ny fotoana mamety azy am'laditsika resaka an'le hoe gouvernement en exil ny genezina zany sy ny formation zany no fampiresahantsika zany hoe ny tenako zany no anao projection hoe ohatrohatran'izao ngamby zany na ohatrohatran'izao fa ny tena promoteur moa nangatahana izy zany hoe ka zareo zany hoe andefa solitena ifampiresaka amintsika eto mbola ho avy ry zareo fa tsy am'lahady aloha fa ho avy ry zareo amin'ny fotoana mamety azy ndao ary velomatsika mandram-piainana indrindra adiniko zay zany de miteny s'adresser amin'ny filoham-pirenena eto ity zavatra ity zany lady zao rehefa mitoraka foana anao mitoraka foana farany anao mety mavoa mahasinangatra tena marina zany teniko zany fa managadra ohatran'iny foana ianao farany anao mety sahirana ary izy teneko anao fantatra nefa tsy ianao ny tena tompona andraikitra an'ity fanagadranisaka tetika ity tsy ianao ny tena tompona andraikitra amin'io fa raisiny adidinao ianao kosa mba miteny hoe aoka zay kosa tena basta lesy rehefa tena ohatran'ny lisany hoe amin'ny menakavy ty zavatra ity niantra fa nareo afaky nitsoaka sy hoe mety mafoy amin'ny Madagasikara rehefa avy eo raha olona niazakazaka ho filoham-pirenena amin'ny Madagasikara zany tsy mafoy amin'ny Madagasikara tena tsy mafoy amin'ny Madagasikara
Za raha tsy tonga teo amin'ny fitondrana tena hoe za hoe tena lasany amin'ny nofo aho. Lasany amin'ny nofo io Madagasikara io tena mijaly le firenena rangahy, mijaly le malagasy rangahy. Tsy mataty ianao zany de raha ohatra tena tia tanindrazana marina ianao, ary raha ohatra ianao tena tia ny mpiray tanindrazana anao koa, tsy mataty ianao maheno an'io malagasy io hoe mijaly. Za manokana aloha tena tsy afenoko anareo zany e. Lasany amin'ny nofoko le izy. Amy 2 maraina ianao de efa tairany, raiso ny penina de sorato zao, de iny fa mandeha ho azy le tanana. Manoratra manao article amy 2 maraina. Zay zany mba nanarako anao zany. Raha sanatria. Tsy ianao anie ny tompon'ny miaina e, fa Andriamanitra e. Ary Andriamanitra koa anie ny tompon'ny fandarana e. Fa raha sanatria misy mahazo an'iny ray aman-dreny iny ary, sao de heverinao fa ohatran'ny donia ary iny. Sanatria ry tompoko. Za zany tena miteny anao Andry, relasia io olona io. Tsy mahamenatra zany. Mifampiresaha midina miresaka amy vahoaka. Fa aza manao sarim-bavy ohatran'io. Tsy hoe matanjaka ianao androany, manana basy ianao androany, manana gendarme ianao matahotra anao de iny misambotra anao. Fa ianao nefa matahotra hihaona am'le vahoaka ary. Tsy ianao ny tompon'ny miaina, tena teneniko zany. Fa rehefa zatra mitoratoraka, anatra ny ahy zany fa tsy hoe kritika. Tsy maintsy mahavoa masinangitra, tsy maintsy mahavoa masinangitra. Ahoana moa izy le zobaviko zay? Tantin'Andry Ravatomango zany fantany tsara. Rehefa avy nianjera moto zay sy le neveuako zay, saiky maty zay tam'izay. Ianao mba nanantena hoe fanambatambazana ny azo. Inona ny zavatra noteneniny? Zay milingilingy any ny potraka, tohizo izy. Tadiko fa zay mahay milomano any no maty an-drano. Inona ny tohan'izay? Zay mpanagadra ihany no gadrainy. C'est grave hein, attention hein. La sagesse malgache et le karma. Tao ary veloma toka. Finaritra. Ndao se vetivety fotsiny misy zavatra verifiako a. Avadika. Misaotra indrindra, samby ho tahin'Andriamanitra tsika mianakavy ary zay ny zavatra vitako androany a. Aiza moa zany le zavatra teo. Fanao veloma tsika, veloma tokoa, mandrapeo anao.